La 4G Batelma vous présente Nivava. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Natomboka tamin'ity androany ity ny asa fanamboarana ny Académie nationale des arts et de la culture etsy Ambohitsiroatra ambany. Tetikasan'ny filoham-pirenena ho fampivoarana ny kolotsaina sy ny zavakanto malagasy ary foto-drafitrasa olovain'ny taranaka no ajoro hoy ny filoha Andrajoelina. Miteraka fahatihantoko amin'ireo mampiasa miankina amin'ny fisian'ny herinaratra ny fahatapahan-jiro sy rano matetika eto Antananarivo. Hatrany amin'ny tambazotra serasera ka hatreny amin'ny fiarahamonina miantso amin'ny fandraisana andraikitra avokoa. Mitokana tsy nety niditra tao amin'ny gare routière Amaky ireo mpamily rehetra tamin'ity androany ity. Antony fitokonana raha ny fanazavan'ny fisian'ny lalàna vaovao mivoaka isan-kerinandro. Laza ho tsy mahafantatra ny antony fitokonana ny tompony andraikitra. Toerana telo no ahitana tapakila ahafahana mijery ny lalao vionan'ny Baren'i Madagasikara sy Etiopia amin'ny sabotsy maro izao. Tsy hisy intsony ny fivarotana tapakely ny andron'ny lalao. Fantatra ihany koa fa ny fanamiana maitso no isaloran'ny Baren'i Madagasikara ny sabotsy io. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mihamaro ireo mpitsoponenana miala amin'ny Libia, miezaka mihazo ny Eropa. Betsaka amin'izy ireo no tafaverina ao Tripoli. Ny adidin'ireo avetra. Finlandra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika Minasanara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao natomboka tamin'ity androany ity ny asa fanamboarana ny Académie nationale des arts et de la culture eny Ambohitsiroatra ambany. Tetikasan'ny filoham-pirenena ho fampivoarana ny kolotsaina sy ny zavakanto malagasy ary foto-drafitrasa ho lovain'ny taranaka ho ajoro io hoy filoha Andrajoelina. Io na saina. No tanterana io maraina io ny lanonana fanombohana ny asa fanamboarana ny Akademia Pirenen'ny Kanto sy ny Kolotsaina. Araka ny anarany, ho ivitoerana fampiroboroboana sy ambom-piaonana ireo mpiangaly ny zavakanto malagasy ny Académie nationale des arts et de la culture etsy Ambohitsiroatra ambany. Ny anak izay tetikasan'ny filohan'ny Repoblika ary ho tantany ny ministera ny serasera sy ny Kolotsaina. Nandritra ny fandraisam-pitenenana no nanoritan'ny filoha Andrajoelina no mahazava-dehibe ny fananana ity Akademia Pirenena ny zavakanto sy ny kolotsaina ity. Manataleta ny malagasy, manataleta ny tanora malagasy ary tsy diso mihitsy ny hevitra zay niroborobo tato an-tsaina sy tato am-po ny hoe mila pina ny kanto sy ny kolotsaina malagasy. Zay no mahatonga antsika eto androany. Dia rehefa nitady aho hoe aiza ny tany ametrahana an'izany akademia ivitoeran'ny kolotsaina malagasy sa tsy nitady lavitra fa ato anatin'ny tokotanin'ny lapa zay hitanareo fa rano feno fotaka tsy nampiasaina nandritra ny taona maro tsy hoe hojerevana fotsiny ohatr'izao ve fa raha nasoavana amin'ny mpiarabelona dia zay no mahatonga itsika eto androany satria anarina, anorina, tetikasa goavana ho an'ny tontolon'ny kolotsaina malagasy eto amin'ity toerana ity tsika mipetraka ho an'ny taranaka faranareo. Izany ka andrasantsika roviana, andrasantsika roviana indray amiko lahara-pamena ny zavatra rehetrarehetra, zay no mahatonga anao hoe ajoro androany tia ary afaka heritaona farafahelany dia eto tsika menakavy hitokana sy ametraka an'izany zavatra zany maritra ho an'ny taranaka faranareo. Foto-drafitrasa mendrika sy olovan'ny taranaka no apetraka ho iatrany ny filoha. Horeharehan'ny malagasy sy ireo mpisehatra eo amin'ny zavakanto sy ny kolotsaina. Maninona ny tokotanina Ambohitsiroatra dia araka ny lazaiko anareo teo
manana toerana manokana atopoko ny akolotsaina malagasy tsisy fitsarambelatsy io fa tena ampitiavana noa anaovana an'izany raha tamin'ny andro malagasy izy ity dia ivitoeran'ny mahamalagasy atsika madio rano ary tsy mitapoka madio fo ary tena ampitiavana no anaovana an'izany ho anareo ampanakanto sy ao amin'ny tontolon'ny kolotsaina rehetrarehetra eto Madagasikara. Inavy moa zany no hitantsika ao anatiny tia Académie nationale des arts et de la culture ity. Isy toerana maromaro lehibe eto amin'ny cité. Anisan'izany dia isy toerana fampiratina. Isy salle ngeza be ihany koa eto zay azo anaovana miresaka théâtre mazaka toerana ohatry ny any ivelany reny tena manaraka amin'ny fenitra araka ny teneniko anareo. Fa indrindra dia isy ivitoerana na toerana piofanana zay misy 4 ho vita amin'ny taona 2024 ny fotodrafitrasa raha ny fanazavana hatrany ny Akademia Pirenen'ny Kanto sy ny Kolotsaina izay ampisongadinana ny mahamalagasy. Tojina ny rena izay raha fehezana ny fanehoan-kevitra ireo mpanakanto sy miangaly ny zavakanto malagasy amin'izao fanombohana ny asa fanamboarana ny Akademia Pirenen'ny Kanto sy ny Kolotsaina izao Iona Senatra. Raha ohatra hoe mpanakanto tsy ho faly amin'ireny aloha dia efa manana olana fa tena ny skady rehetrarehetra zany no eritreretana daholo ary etaeta fatram'izay ary efa nitenenina daholo ny mpitondra rehetrarehetra mifanisy teo hoe zao ny etaeta ny mpanakanto dia misaotra asa dia nitaterana kony dia mivelatra amin'ny maty aminy ny zanaky ny malagasy zany amin'ny sehatra rehetrarehetra. Mety ka sady vilaina hatramin'izao zao efa misy tsara raha misy amin'io ka hitako hoe tsara satria araka le teny teo ny kanto hoe hatramin'izay faralahan-javatra foana na budget omenany kanto raha faran'izay fa kely indrindra ny budget mpanjakana rehetra. Izay no fanehoan-kevitra ireo mpanakanto taorian'ny fanombohana ny asa fanamboarana ny Akademia Pirenen'ny Kanto sy ny Kolotsaina etsy Ambohitsirotra ambany. Ity fitoerana ity izay isandratan'ny kolotsaina malagasy amin'ny toerana ambony hatrany. Le ambom-pony pirenena malagasy zany no tokony baiko ny olona zay andeha ampianatra ao na ny olona zay andranto fahaizana ao io natao zavatra izy mahavarazaky teo matahitra be ny hoe zavakanto sy ny kolotsaina malagasy. Izay aloha velom-panantenana fa satria manosiky ny ivitoerana ohatran'io ivoatra androso ny malagasy ny kanto ny kolotsaina. Ela nandrasana tateraka ny nofy araka ny kabariny manam-pahefana. Firariana zany dia vita soma tsara izy vito soma tsara ary aritra ary voatatana tsara satria ao amin'ny fitantanana koa dia mbola asa goavana ao aorianan'ny fananganana. Ny Ministeran'ny Kolotsaina sy ny Serasera no hitantana ny Akademia Pirenen'ny Kanto sy ny Kolotsaina ary sitraka izany ireo mpisehatra amin'ny zavakanto sy kolotsaina rehetra manerana ny nosy. Andray fepetra entitra ny filoham-pirenena amana ny olona ny tsy fampihany rano sy ny fahatapahany herinaratra eto Antananarivo sy ny manodidina. Tsy ekena ny fampihenana ny malagasy ao anatin'ny aizina raha ny fanazavany androany teny amin'ny Ambohitsirotra fanadina. Andray antanana ny famahana ny olana amin'ny famatsiana rano sy fiveremerena ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina ny filoham-pirenena Andry Rajoelina araka ny nambarany androany nanolona ny mpanao gazety taorian'ny fanombohana ny asa fanamboarana ny Akademia Pirenen'ny Kanto sy ny Kolotsaina tetsy Ambohitsirotra ambany ny maraina teo. Efa mivory zany araka tamin'ny jirama ary tsy maintsy mandray ny fanapa-kevitra ary rapitso dia ny rapitso ihany dia hitondra ny vahaolana ho lazaiko aminareo hoe inona ny vahaolana. Efa tamin'ny 1960 même tany aloha be dia be zany ny fantsona zay tsy mahakaka tsony zay arafesina zay ny mahatonga antsika indraindray rehefa manokatra robinet tsika dia lasa mena fa tsy maintsy mahita vahaolana antsika zay tsy mitsoka andraikitra ary zay ny teneniko hoe ho raisiko andraikitra ho raisiko an-tanana io ary hitondra vahaolana hijery rehefa mivory andro aman'alina hoe inavy isaky ny misy ny olana dia tsy maintsy misy foana ny vahaolana. Donc vahaolana no entina eo anatrehan'ny vahoaka malagasy. Ny fitombon'ny filana na eo amin'ny jiro izany na eo amin'ny rano no mahatonga ny olana misy ankehitriny raha ny fanazavana hatrany.
tsy miravoravo tanana nefa ny fitondram-panjakana fa mitondra ny vahaolana. Fa zao fotsiny nangatako atsika vahoaka malagasy tonga amin'ilay fotoana zany tsika izao hoe ao anatin'ilay fahasarianana fantatro fa mijaly zany tsisy rano zany, fantatro ny fijaliany ny olona zay tsy nahazo rano. Aka ohatra fotsiny zany hoe ny tranontsika ohatra dia tranondrazana. Tranondrazana dia ny tranondrazantsika hatramin'izay dia ny zavatra nampiasaina jiro fotsiny dia radio, dia télé. Fa ankehitriny nefa ilay filana mitombo, misy ny mampiasa four micro-ondes, misy ny mampiasa brochine, misy ny mampiasa machine à laver. Ny dikan'izay raha vao miakatra ilay fampiasana ny herinaratra dia tapaka foana ilay jiro. Miakatra ohatran'izay zany ilay dia midisjoncte dia ampiakarina, dia midisjoncte dia ampiakarina, dia izay no mahatonga mifatapatapahany-jiro. Fa na zany ary misy vahaolana. Misy vahaolana zany misy tedikasa maika na mesure d'urgence tsy maintsy ho apetraka. Ary amory ny mpanao gazety rehetra, amory ny reo mpanjifa rehetrarehetra izay ampahafantarina an'ireo vahaolana hoentina anarina an'izany zavatra rehetrarehetra tokony harenina eto amin'ny firenena amin'ny resaka indrindra fa eto amin'ny eto Antananarivo amin'ny resaka ny tsy fahampian'ny rano sy ny fatapatapahan'ny jiro. Atao anatin'ny fotoana fony amana ny olana ho iatrany ny filoha vahaolana matipaika no horaisina. Mifanindran-dalana amin'izay ny fametrahana ireo fotodrafitrasa maro ampitomboana ny famokarana herinaratra sy rano araka ny velorano efa natao. Miteraka fahatanjaka ho an'ireo miasa miankina amin'ny fisian'ny herinaratra ny fahatapahan-jiro sy rano matetika eto Antananarivo. Hatrany amin'ny tambazotra tserasera ka hatreny nivon'ny fiarahamonina miantso fandraisana ndraikitra avokoa. Miantarandriana. Hatrany amin'ny 500 isan-jato noho ny fidiram-bola teo aloha, ny fiainan'ny fidiram-bolan'ireo miasa miankina amin'ny herinaratra nanaovana fanadihadiana noho ny fahatapahan-jiro matetika eto Antananarivo. Eto amin'ity toerana iray ity ohatra, saika isan'andro io fahatapahan io. Ankoatra ny fiainan'ny vola miditra terak'izay, misy ihany koa ny fahasimban'ny fitaovana. Tsy haiko eo teo amin'ny herinandro mahery teo zany tena misy foana isakariva, tsy maintsy misy foana. Dia ny anay zao ato ny 10 minutes 2000 francs. Dia nefa raha vao tsy mahavita an'izay 10 minutes izay ilay ankizy ohatra fa ohatra hoe 5 minutes fotsiny dia tsy mandoha vola izy. Dia safe zany milalao maimay paona fotsiny zareo. Dia ato zany aloha ny versement tena tsisy tena tsy misy satria matetika tapaka ohatra izay dia tsy mahavita matitra akory ilay ankizy dia verina tapaka ihany. Raha ohatra hoe manodididina mety taloha mety ohatra hoe mahatratrany amin'ny ohatra hoe 200-250 arakaraka. Fa amin'izao mety raha mahazo 75 na ohatra izay dia efa tena ampy par rapport amin'ny taloha zany tena efa tsy misy intsony. Fa amin'izao zany raha ireo machine anay ireo tsy possible mbola ho zakana batterie raha tsy tena hoe manao investissement tena faran'izay goavana indray aloha dia mbola tsisy mesure afaka raisina satria ilay vola raha kely be tsisy ho atenaina amin'izay ilay resaka matsiny. Misy ireo maka fepetra manokana manoloana io, tahaka ny eto amin'ny fanaovana soudure ity. Izay ety Anosy no mipetraka ny toerana fiasanay zany. Dia fahatapahan-jiro matetika mihitsy. Mety eo amin'ny 4 tapaka eo isan'andro. Ndray aloha izy maharitraritra kely eo amin'ny adiny 1 adiny 2 fa misy fotoana izy 10 minitra 10 minitra. Raha ohatra izy ka asa mety ho vitana herinandro dia mety mangataka amin'ilay olona izay mety ataonay eo amin'ny tapa-bolana eo farafahatarany izany ilay izy. Matapaka ny jiro dia tsy maintsy miandry ny izay iverenan'ilay izy eo dia hitan'ilay ara-bola ilay izy. Fangatahanay aloha zany raha hoe ilay resaka jiro aloha zany satria ilay izy miankina amin'ny NDB amin'ny asanay. Dia raha ny azo atao zany aloha dia mety mba hena zany ilay fahatapahan-jiro dia lana amin'ilay hoe ilay zavatra ataonay amin'ilay asan'olona satria lasa ohatrany hoe mamitaka an'ilay asan'olona. Ankoatra ny fahatapahan-jiro, miteraka olana ho an'ny tokantrano maro ihany koa ny fahatapahan'ny rano amin'ny fokontany maro eto Antananarivo sy ny manodidina. Mitaraina amin'ny fitombony vola mivoaka isan'ny tokantrano amin'ny fifidianana rano eny amin'ny pompy sy ny fotoana lany amin'ny filaharan-drano ihany koa ny maro. Raha tsy ahivina araka ny nambarany teo anivon'ny JIRAMA, ny olana ara-teknika samihafa toy ny fanterany fotodrafitrasa, ny olany famatsiana solika, ny tsy fahampiany rotsakorana. Ireo amin'ny ankabeny no voalaza ho antony fahatapahan-jiro sy ny tsy fahampian-drano tato anatin'ny andro maro teto Antananarivo sy ny manodidina.
Ankoatr'izay mieletra eny amin'ny tambazotra sosialy ny fitarainan'ny mponina manoloana izany. Isan'ny teny amin'ny tambazotra sosialy ny fandraisan'ireo olana ara-teknika izay miteraka fahatapahan-jiro sy tsy fahampiany rano io amin'ny fanesoran'ireo tompon'andraikitra miisa enina teo amin'ny orinasa mpanjakana. Hitondra vahaolana amin'ny famatsiana herinaratra sy rano eto Antananarivo ve nanesorana azy ireo ireo mpiserasera anaty tambazotra sosialy. Amin'ny alatsinainy fa 12 novambra ho avy izao nitotosaina etsy amin'ny lapana andafavaratra nidinika voalohany ifanaovan'ny malagasy sy frantsay amin'ny amerenana indray amin'ny Madagasikara ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe Indiana Rarsona Andry. Raha tsy aivina, ny Portugais no nahita ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasina Indiana ireo. Nosy izay manodidina amin'ny Madagasikara no misy azy. Tany amin'ny taona 1790 no tafiditra tamin'ny nosinozana ny frantsay ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasina Indiana ireo. Betsaka tamin'ireo nosy ireo no notantanina avy teto Madagasikara nandritra ny vanim-potoana nahazana tamin'ny frantsay an'i Madagasikara. Rehefa nitaky ny iverenan'ireo nosy ireo isika malagasy tamin'ny taona 1770 dia namoaka fehin-kevitra ny firenena mikambana ny tokony hamerenan'ny Frantsa amin'ny Madagasikara ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe Indiana ireo. Efapolo taona teo aoriana namoahan'ny firenena mikambana io fehin-kevitra io, mbola tsy nototosain'ny Frantsa izany. Nanambara ny filohan'ny Repoblika Malagasy Rajoelina Andry tamin'ny 24 Oktobra lasa teo fa isy ny fifampidiniana eo amin'ny malagasy sy ny frantsay ny amin'ny amerenana ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasina Indiana ireo amintsika malagasy. Fantatra nandritra ny filakevitry ny minisitra Omaly fa ny alatsinainy 12 novambra ho avy izao no totosaina eny amin'ny lapana andafiavaratra ny dinika voalohany eo amin'ny malagasy sy ny frantsay. Ny praiminisitra malagasy Ntsay Christian no hitarika ny delegasiona malagasy mandritra io dinika io. Delegasiona malagasy izay ahitana ny profesora Ranjeva Raymond, pahelalana iraisam-pirenena izay efa isan'ireo malagasy nitaky ny famerenana ireo nosy ireo manoloana ny firenena mikambana tamin'ny taona 1770. Isan'ny delegasiona malagasy ihany koa ny dokotera Tendrazanary Velo Jacob Aliva izay pahelalana iraisam-pirenena ihany koa. Ary ireo manamboninahitra roa amin'ny tafika an-dranomasina malagasy dia ny vice amiral Ranève CN Louis Antoine de Padoue sy ny capitaine de vaisseau Randrianantenaina Jean Edmond. Ny fitakinan'ny fiverenan'ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasina Indiana izao dia fanehoana fiandrianam-pirenen'i Madagasikara sy ny fitiavan-tanindrazana. Tokony iray feo isika malagasy manontolo, ifanometanana ihany koa amin'ny fanehoana eran'izao tontolo izao fa tia tanindrazana sy manana ampo-pirenena indrindra amin'ny fandriam-pahalemam-pirenentsika. Entanina noho izany isika malagasy hanapirofo izany fitiavan-tanindrazana izany amin'ny fananganantsika ny sainam-pirenena malagasy mandritra io andron'ny alatsinainy 12 novambra io, indrindra isika monina manamorona ny lapana andafiavaratra sy ny lalana miazo ny lapa. Nanoizatsika ny vaovao nisy famaizana teny Iavoloha io ariva io namoaka fanambarana ny fiadidinin'ny Repoblika izay mivaky toy izao noho ny andro ratsy ny kotrobaratra dia nisy fipohana herinaratra na court-circuit ariva io. Ny trano fivorian'ny miaramila eo ivelan'ny faritry lapam-panjakana Iavoloha ka nahatonga ny firehetan'ny trano efa tonga eny an-toerana ny mpamono afo sy ny miaramila miara-misalahy mamono izay afo izay marihana fa tsy voakasika izany velively ny lapam-panjakana Iavoloha sy ny faritry ny ala manodidina izany. Nanoizatsika ny vaovao hatrany dia nitotosaina androany ary farana arampitso ny atrikasa anombohana ny famolavolana ny drafim-panjariana amin'ny Antsipriana ho an'ny faritra miisa efatra eto Antananarivo. Ny Antsipriana izay ary zay miantarandriana. Ho fantatra amin'ny Antsipriana avokoa ny fanitarana ny tanàna eto Antananarivo. Nantomboka androany ary farana arampitso ny atrikasa anombohana ny famolavolana ny drafim-panajariana amin'ny Antsipriana ny fitaran'ny tanàna io. Miisa efatra no voakasika izany, ny faritra manodidina ny Voie Rapide, Tohanambotry-Manjaka Ivato sy ny Rocade Rodige mihazo ny Boulevard de l'Europe, ny Voie Rapide Sarasotra Ivato ary Bongatsara. Hoe jeny izao zany tsika dia mamolavola le plan d'urbanisme de détail na le drafim-panajariana amin'ny Antsipriana hamaritra ny hoe aiza manodidina an'ilay lalana no afaka handrenana, aiza no tsy maintsy hotazoma amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao, izany hoe mety ho amin'ny fambolena na ho amin'ny fitaran'ny rano
tondra-drano mandritra ny fahavaratra sy ny ohatrohatr'izany ary mila faritana dian'izao koa hoe aiza ny fotodrafitrasa hafa izay tsy maintsy ahorona manodidina an'ilay lalana mba hisiny ny fanajariana manara-penitra zany manodidina an'ilay lalana. Andrindrana ny fitaran'ny tanàna araka izany no tanjona amin'izao famolavolana drafi-panajariana izao. Araka ny zava-misy hitantsika tamin'ny fotoana nanorenana ny bypass moa zany dia niazakazaka be ny fitaran'ny tanàna manodidina an'ilay lalana. Dia tao anatin'izay dia tsy naharaka amin'ny fanjakana sy ny commune amin'ny fitantanana izay fitaran'ny tanàna izay satria tsy nanana drafi-panajariana tokony ho izy zany. Dia amin'izao fotoana izao ho fandraisana ny lesoka tsy nety tamin'izany dia miezaka zany ny fanjakana mba manome an'ireo commune manodidina an'ireo lalana vaovao ireo fitaovana entina mitantana ny fitaran'ny tanàna izay tsy maintsy hisy manodidina an'izay lalana izay. Ka izay ny antony. Isan'ny nanatrika ny atrika Androany ity ireo teknisianina avy ao anivon'ny ministera fanajariana ny tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy, ny solotena avy amin'ny ministera ny angovo, ny rano ary ny akoranafo, tompona andraikitra ny anivon'ny vokotany sy ny komina voakasika. Ny tokona tsy nety niditra tao amin'ny gare routière Maki ireo mpamily rehetra tamin'ity Androany ity antony fitokonana raha ny fanazavany fisiany lalàna vaovao mivoaka isan-kerinandro. Laza ho tsy mahafantatra ny antony fitokonana ny tompona andraikitra io nasay. Niteraka fikorotanana teo amin'ny mpandesy sy fitohanan'ny fifamoivoizana tetsy amin'ny rotidig ny ariva teo ny fitokonana nataon'ireo mpitatitra sy mpamily ao amin'ny gare routière Maki. Tsy niditra tao amin'ny fiantsonana izy ireo fa tety ivelany no namen'ny fiara. Antony fitokonana raha ny fanazavana ny jado nataon'ireo mpitantana ny gare routière Maki. Izay tao zany ohatra voagetsa be, tsy ohatra fa voagetsa be loatra izay. Mbola tsy mitengatra aloha fa ny lalàna dia misy isan'andro. Tena tiana nefa dia tokony hoe raha olo ifampifaiza dia tokony hoe ampalalàna une règlement intérieur dia samy ampianariny daholo ny tsirairay. Ary rehefa misy zavatra tsy mety tsy tonga dia sasy fa sasy misy ao misy apia ao. Zakanay zany dia zao le misy zavatra mivoaka vaovao isan'andro le lalàna mivoaka isan'andro. Tsy azo atao, tsy mahazo miditra ny chauffeur raha vao tsy mitondra tomobily. Tokony raha nisy zany ny fampiresahana hatramin'izay. Fa matetika le chauffeur raha misy fivoriana dia atao kilabao foana. Ary mino marimarina fa na ny mpitondra fanjakana raha tsy mahalala zao olana chauffeur zao. Manka fotsiny resaka lalana, ny sécurité ny amin'ny lalana. Zany rehetrarehetra zany mampalelo ny mpamily daholo. Vola mivoaka atao amin'ny chauffeur mandra-pivoaka amin'ny gare routière. Manambana ny apikatso ny fitaterana ireo mpitatitra raha tsy misy ny vahaolana. Rehefa nanapa-kevitra moa zany izay efa saika nanapa-kevitra zay hoe tsy handeha mihitsy androany fa mampalelo le mpanjifajifa anaty tomobile dia hanao voyage organisé zay hoe ny RN4 rehetrarehetra miara-miala eto, ny RN6 rehetrarehetra miara-miala eto amin'ny enina arivo. Fa raha pitsy kosa mandra-pivahan'ny olana ao amin'ny tobim-piantsonana dia mbola eto misy anay rapitso ary tsy misy mandeha rapitso national ato amin'ny tobim-piantsonana aloha zany 1426 tsy misy mandeha rapitso. Tsy fantatry ny mpitantana ny gare routière Maki ny antony fitokonan'ireo mpitatitra raha ny nambarany tompona andraikitra. Nivoaka ny ivelany tokoa ny taxi grosse satria misy andreo andiana chauffeur izay mitarika korotana eto amin'ny gare. Fitakiana aloha mbola sy tonga teto amiko. Tsy mbola narefa fitakiana hoe izao no tokony ataona izao. Fitokonana nefa tsy fantatra ny fitantana mazava. Tena tsy fantatra hoe inona ny atao fitokonana fa dia any ivelany any fotsiny. Ny anay fotsiny dia tsotra be hoe aleo azy mazoto miasa. Ny tokona sy grève zany azoany zany any ivelan'ny toerana tobim-piantsonana. Fa zay olona mazoto miasa kosa tsy forcena na sotsotomana na ampitahorana na rahonana. Tsy mety kosa angamba zany fa aleo zay mazoto miasa dia miasa, zay tsy mazoto mananjo izy tokana. Ho tanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny toy ny raharaha. Tontolon'ny fampianarana nateo aza ny fifampiresahana teo amin'ireo mpampianatra mivondrona ao anivon'ny CCS Antananarivo sy ny ministera tompona andraikitra omaly. Tsy mbola vaovao ny olana misy ankehitriny, mbola miato ny fampianarana eny anivon'ny université Antananarivo. Henri Florio. Ny mahakasika ny dérogation spéciale sy ny maintien en activité, ny reclassement, ny indemnité de recherche et d'investigation ho an'ireo mpampianatra misotro ronono, ireo no isan'ny ampahany amin'ny teboka lehibe
anaovany roa mpampianatra mivondrona eo anivon'ny CCS Antananarivo fitakina amin'izao fotoana izao. Omaly niona tamin'ny ministra tompona andraikitra izy ireo saingy tsy nisy ny vahaolana mazava raha ny fanazavana ary mitoetrany ny fotokonana ankehitriny. Taoriny ny fandraisany Ramatoa Ministra Omaly Antoandro izay isaorana azy dia misy tokoa zany ny fampiresahana tany eny fa na dia nametraka izy hoe niezaka ao ataony dia ny fiantsona ny tompona andraikitra mba hiatrika ny COPRIES androany sy rapitsy COPRIES élargi rehefa nataony fampiresahana dia nitaterina tamin'ny mpikambana teo anivon'ny fivoriam-be izany satria ny fivoriam-be ihany moa no ahafahana mandray fanapahan-kevitra dia nanapaka ny fivoriam-be androany fa mitoya ny fitakina ary tsy miverina ny fampianarana raha tsy misy ny vahaolana mahafa-po avy amin'ny fitondram-panjakana. Raha ny fanazavana trany nampiantso ireto farany iona indray ny ministra tompony andraikitra ny talata izao. Andrasana araka izany ny toy ny ity fampiresahana eo amin'ny ministera tompony andraikitra ity sy ny mpampianatra mivondrona eo anivon'ny CCS izay ho tanterina aminao eto amin'ny fampalalamba ny Kolo TV FM ihany. Efatra mizato lavitrisa ariary anatsarana ny sehatry ny famokarana herinaratra. Io ny totalin'ny famatsim-bola natolotry ny vondrona Europiana ny fanjakana malagasy tao anatin'ny 11e fed ny tapakandro ariva io nisy ny fanomezana natolotry ny fanjakana japonais indray fanohanana ny ara-tsakafo any Madagasikara. Yves Richard. Famatsim-bola mitentina 920 tapitrisa euro na 400 lavitrisa ariary. Io ny totalin'ny famatsim-bola natolotry ny vondrona Europiana ny fanjakana malagasy tao anatin'ny 11e fed tetsy amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Tanjon'ny famatsim-bola ny fanatsarana ny toerany Madagasikara ahafahany mivelatra eo amin'ny sehatra ara-barotra iraisan'ny pirenena. Isan'ny fanamby andrasana amin'izany ihany koa ny fanatsarana ny sehatra ny famokarany herinaratra. Raha isan'ny tanjon'ny famatsim-bola ny fanatsarana ny fahafahan'ny Madagasikara mivelatra bebe kokoa amin'ny tsenam-barotra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ireo karazana vondrona ara-barotra samihafa ireny. Isan'ny andrana amin'ny famatsim-bola amin'ny ankapobeny ny fanatsarana ny sehatra ny famokarana herinaratra. Isan'izany ny tambazotra amin'ny tsinjara herinaratra vaovao mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina. Ny toy ny tapakandro ariva ny fanohanana avy amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara ka vary 700 taona ho fanohanana ara-tsakafo ihany koa no natolotry ny fanjakana japonais tamin'ny alalan'ny programme d'assistance alimentaire. Orinasa tsy miankina 4 no nahazo ny tolobidy hitantana ny fitsinjaran'izany ka miverina anatin'ny kitapom-bola mpanjakana anaovana tetika asa pampandrosoana hafa ny vola orian'izay. Amin'ny sistema hoe fond de contre-valeur zany dia miverina aty amin'ny kitapom-bola mpanjakana, aty amin'ny tahirim-bola mpanjakana ny vola hahafahana zany miatrika izay tetika asa ny fampandrosoana vaovao dia izay moa ny mekanisme fond de contre-valeur zany. Dia ankehitriny zany dia ahafahantsika manomana avy hatrany izay hoe mety fanatsarana ny eo amin'ny fambolena, fambolem-bary ohatra, fa azo jerena ihany koa izay mety ho fampitaovana ilaina amin'ny fanamboaran-dalana ihany koa ohatra na izay heverina fa lara-pahamena zany ary fanarahana amin'ny firenena japonais. Anamaivana ny fanafarana vary ataon'ny Madagasikara izay mbola mandidina ny 10 isanjato zany. Hoy ny masovoan'ny Japon miasa tsy monina eto Madagasikara. Hitoetrany ny fanohanana ka tetika asa maro ho fanatrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo eto Madagasikara no efa manomboka amin'izao fotoana. Hitoy amin'ny sehatra hafa ihany koa ny fanohanana na izany avy amin'ny vondrona Europiana na ny fanjakana japonais ka isan'ny sehatra hisitraka ny fanampiana ny fananganana fototra-afitrasa. Lafim-baovao hafa kosa indray ny orinasa Gilman Andraharo no manjara ny marika fanta-daza iraisam-pirenena amin'ny famokarana ireo fitaovana elektrika Le Grand. Isy ihany koa ny atelier fanamboarana ireo fitaovana simba miaraka amin'ny mpiasa matianina. Fanandina. Isan'ny olana matetika sidrain'ireo mpiantsena ny fisafidianana ireo marika tena izy sy mafy amin'ny sarany zaka ny fahefa-mividiny rehetra. Ho famana izany, manasa ireo mpikirakira sy mitady fitaovana elektrika azo antoka ny orinasa Gilman eny Andraharo izay mpanjara ny marika Le Grand eto Madagasikara. Le Grand zany dia anisana fitaovana elektrika ampiasaina amin'ny resaka installation. Dia izy io zany miainga misy catalogue maromarany ato dia betsaka ny zavatra hita ato
ohatra hoe ny disjoncteur, ny onduleur sy ny maro hafa koa. Dia Gilman zany no anisan'ny maneho an'izay marque zay eto Madagasikara. Dia ny ankamaroany zany tonga dia le courant daholo ny appareillage installé. Dia fandehan'ny asa indray zany miainga amina resaka appel d'offre izay iadivana amina ifaninanana amina mpiara-miasa hafa zany, amina orinasa hafa. Rehefa azo iny dia mifanaraka amin'le olona eo dia apetaka le izy mora to mifanaraka. Dia rehefa vita zany le zavatra apetaka, ohatra hoe disjoncteur ohatra, dia misy garantie zany io zavatra io, garantie herintaona eo. Dia misy an'ny atelier anay moa ny maintenance zay, dia miassurer ny fandehan'izay installation zay mandritry ny herintaona. Zany hoe atao maimaimpona zany izy ao anatin'ny herintaona. Dia rehefa midily izay herintaona zay dia mena fifanarahana amin'izay zany le olona amina resaka maintenance dia tonga dia mifandray mivantana amin'ilay atelier maintenance. Ankoatry ny varotra, misy ihany koa ny toerana fanamboarana ireo fitaovana simba eto amin'ny Gilman, miaraka amin'ireo kipa matianina sy efa zadraraha. Voalohany indrindra zany manao ny réparation raha ohatra ka misy tsy mety en cours ny garantie ny matériel rehetrarehetra izay mividiana tato. Ankoatr'izay nefany dia manao dépannage koa zay na réparation ana matériel izay tsy vidiana tato aminay. Be da be izany matériel zany na outillage miainga amin'ny climatisation ohatra ny amin'ny resaka froid, misy ny VMC, misy ny onduleur na le kely ohatra hoe ataontsika manomboka amin'ny 600 VA zany na hatramin'ny ngeza indrindra, manana gamme atao hoe Archimode zay zany any amin'ny 100 kVA reo. Dia hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny ngeza indrindra zany. Électroportatif, perceuse, perfo reny ataonay daholo ny dépannage. Misy ihany koa ny appareil électroménagère afaka manao tsara ny zany asa zany atao amin'ny service maintenance ny Gilman. Eny Andraro no misy ny Gilman, ahitana ireo fitaovana vokarin'ny Legrand sy ny atelier fanamboarana ireo fitaovana simba. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny adihevitra izay nataon'ireo candidat ben'ny tanàna eto Antananarivo tamin'ity androany ity. Eo ihany koa mahakasika ny tapakely eo amin'ny fionan'ny baren'i Madagasikara sy Etiopia ny sabotsy izao. Rehefa avy eo ary. Yellow Facebook Baka. Likez, commentez, publiez, partagez. Yellow Facebook Baka. 1 giga APSN Amftonare. Am vidin Kimanzato Ariar Munza. Sindiuni 10 322 étoile 65 dièse. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Attention, on ouvre.
action! Pour ma maison, j'ai toujours confiance en Batimax. Et hop, je profite de cette immense occasion. Super! Plus de cadeaux surprises pour des achats en lot. Chez Batimax, on déstocke de 30 à 70% sur des milliers d'articles. Que demander de mieux? Offre valable jusqu'à épuisement de stock de notre showroom. Batimax, la qualité au meilleur prix. Yes, I feel good. Oh yeah. Yes, I feel. Ça va vous coûter cher. Réfléchissez bien avant de continuer. Je prendrai un crédit. Tu te souviens de moi? On règle ça ce soir. Attaque éclair. De ce que vous êtes en train de faire. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Totosa teny amin'ny lapan'ny tanàna Androany ny adievitra ifanatrehan'ny candidat ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra niarahana tamin'ny FES. Samy niezaka nanazava ny vina mpampandrosoana ho an'ny fanarenana Antananarivo ny candidat dimy. Yves Richard. Candidat dimy fa efa natokana. Io ny lohahevitra nentin'ny Friedrich Ebert ty vitonga nitondrana ny ady hevitra. Ifanatrihan'ny candidat ho ben'ny tanàna dimy teny amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo androany. Isan'ny fanontaniana mipetraka ny hoe inona no andresenao lahatra ny mponina Antananarivo hifidy anao amin'ny fifidianana ny 17 Novambra ho avy zao. Samy niezaky ny nanazava ny vina amin'ny mpampandrosony araka ny programa anasany ho fanarenana n'Antananarivo manoloana ireo candidat dimy nandritra ny fandraisam-pitenenany. Andresy lahatra ny mponina Antananarivo zay amin'ny fampanajana ny lalàna ampanara-dalàna satria zava-dehibe loatra ho anay tompo ny fanarahana lalàna satria mazava be fa tsy misy ninona azo tanterahana eto amin'ity tanàna Antananarivo ity raha tsy manaja lalàna ny vahoaka izay miaraka amintsika. Dimension anapotsina tsy jerena atao hoe social sy ny fijerevana ny mponina. Hafa zany ny fitantarana administration fa tsy mitovy amin'ny fitantarana société tsotra. Ka zany manome toky antsika vahoaka fa haipitsahana ny tantarana administration satria mianara ary manana traikefa be amin'izany. Faniomana zany tena koa ho candidat electoral miaraka tamin'ity projet de société Antananarivo Mateo Monti. Zay ny anisan'ny mampiavaka goavana indrindra zany oharina amin'ireto candidat mpifanarina amin'ireto. Fa tsy vitan'izay ihany fa eo koa nefa ilay hoe foto-kevitra ijoroana ankavia centre gauche social-démocrate zany hoe sarotiny amin'ny maha-olona sy ny social-bahoaka. Ben'ny tanàna mahay miaraka asa rehetra ary tsy ben'ny tanàna vaventy politika tsy avy amina vonon'olona mihitsy na amina hoe mantoko akavia na toko akavana zay misy eto. Fa isan'ny tanàna mipetraka eto anivon'ny commune technicien ary resy lahatra fa rehefa mandrehetrarehetra no mandray andraikitra manoloana ny zava-misy eto Antananarivo tsy maintsy miovana andreo. Programa matitra, programa feno, programa azo fampianarana. Ary io programa io tsy maintsy iarahana fanjakana izay tokony nampy miaraka amin'ny mpamatsy olona, miaraka amin'ny politika rehetrarehetra, hivondrona, manaraka Antananarivo, miaraka amin'ny fikambanana satria mila ny fahaizan'ny olona rehetrarehetra isika ary miaraka amin'ny sehatra tsy miankina. Isan'ny fanontaniana tsara mpipetraka nandritra ny ady hevitra ifanatrehany candidat androany ihany koa ny hoe
Inona ny fanapahan-kevitra voalohany ho raisina rehefa lasa be ny tanàna ianao. Isan'ny valiteny nisongadina ary niraisan'ireo kandida 5 ny fijerena ny lesoka tamin'ny fitantanam-bola ny commune Dray toy ny fampanaovana audit ny commune, ny fanomanana teti-bola am-piodonana ny fampandehanan-drarany commune, ny famolavolana ny manuel de procédure sy ny maro hafa. Nanambara androany kandida 9 André Citoyen fa vonina tanteraka ampandrosiny renivohitra Gasikara ny tenana. Nisy ny fionana tamin'ireo olo-manakaja isan-karazany antoko politika misa 420 ary fikambanana 200 fanendena. Noho ny fahatsapana fa latsaka ny katerina tanteraka ny tanàna Antananarivo renivohitra, saika potika avokoa na ny toe-karena na ny toe-tsaina. Ny aina tao anatin'ny gaboraraka sy ny tsindrazolena ny vahoaka ny Antananarivo renivohitra nandritra ny taona maro. Nisy ny fionana izay nataony kandida 9 André Citoyen tamin'ireo olo-manakaja isan-karazany. Antoko politika misa 420 ary fikambanana 200 no tonga nanatrika izany. Tamin'izany indrindra no nanambarany fa vonina tanteraka ampandroso ny renivohitra Gasikara ny tenany. Afahantsika manamina izany, afahantsika manavitra ny fiainantsika sy mitsinjo ireo taranaka faramandinika. Vesilahatra ianareo sy isika rehetra manatrika. Rehefa tapa-kevitra ny an'olon-tena ho kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo dia fantatro ary tsapaka fa tsy ho mora izany. Nefa fantatro koa fa tsy ho irena satria maro ny vonina sy manam-pitiavana ho an'Antananarivo. Nanapa-kevitra hanao antsoavy ho an'ny mponina Antananarivo, ho an'ny mponina Antananarivo rehetra tsy hakanavaka. Mba hiara-enta, hiara-ina sy fanometanana ho an-tanànantsika. Tsy hanavahana politika na finoana na fiaviana. Ny fiara-mientan'ny rehetra sy ny firaisan-kina no ahafahana mamerina indray ny asiny Antananarivo. Miara-manaiky isika androany, fa vonina ny fanometanana. Ary ho asehontsika androany, ho hita ny Antananarivo iray manontolo ny fahavononantsika. Amin'ny alala ny fanaovan-tsoniana, ny vona mitady mampiray ny arivo izay antsoina koa hoe pacte social. Ampiray antsika izany. Anamafy ny fitiavantsika n'Antananarivo, amerenana amin'ny fifampitokisana eo am-poniny ny fikambanana, ny antoko politika ary ny mpitondra. Satria iray ihany ny tanjona dia ny fampandrosoana n'Antananarivo sy ny mponina. Andro iray mipetraka eo amin'ny tantaran'Antananarivo ny andro androany. Eny andro iray mipetraka eo amin'ny tantaran'i Madagasikara ho modely ireo tanàna maro hafa ka ho tanàna madio, milamina, mazava, mahatehono, mahateo-tia. Nisy ihany koa ny fifanaovan-tsony ny vonantadana Antananarivo niarana tamin'ny kandida 9 André Citoyen tamin'ireo antoko politika sy ny fikambanana maro samihafa. Vorona ao anatin'izany sehatra izany ady amin'ny fahantrana, fanatsarana maharitra ny fomba iainan'ny mponina, fanajana ny lalàna velona sy ny fahatsaram-pitantanana no laharam-pahamena ny kandida ho famparasoana ny Antananarivo. Araka ny voadiny ben'ny tanàna 9 André Citoyen, madio isika miditra eto, madio isika mivoaka eto. Tsy tokony hivoana amin'ny programa n'asa-mpanjakana amin'ny ankapobeny ny PGE ny programa izay toto-tsaina eo anivon'ny commune ho ny pahalalàna izay nanaovana fanadidina tamin'ity androany ity. Tsy mitombina noho izany ny fisian'ny kandida mirotsaka ho ben'ny tanàna nefa manakihana ny PGE. Rarsona Andry. Miankina tanteraka amin'ny programa n'asa-mpanjakana amin'ny ankapobeny na ny PGE, ny politika pampandrosoana toto-tsaina eny anivon'ny commune ho ireo pahalalàna nanaovana fanadihadiana.
tokony hitatra amin'ilay programa nasam-panjakana amin'ny ankabeny noho izany programa fampandrosoana ny commune tsirairay eto Madagasikara. Ny programa mpanjakana ankapobeny dia fomba fijery ankapobeny momba ny tontolo-nasa fampandrosoana tokony atao eto amin'ny firenena. Izay programa apetraky ny gouvernement izay dia tokony midina any amin'ny ambaratonga-pahefana rehetrarehetra raha ohatra hoe tena hipakatra ny fotony ny fampandrosoana. Ao anatin'ny fifidianana communal moa tsika izao dia ny programa apetraky ireo candidat eny anivon'ny commune dia tokony hoe mitaratra ny fanatanterahana izay programa ankapobeny fanjakana izay satria ny antota nisy amin'ny ankapobeny dia ny fanjakana foibe ny manana anazy fa ny eny anivon'ny vonim-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana kosany dia manao an'izay asa mitraka amin'ny vatana amin'ny vahoaka izay. Nambaran'ity mpahalalana ity ihany koa fa tsy mitombina ny fisiana kandida ho ben'ny tanàna sy ny mpanohana azy amin'izao fotoana izao izay mitsikera ny programa nasam-panjakana amin'ny ankabeny mandritra ny fampelezan-keviny sy amin'ny tambazotra tserasera satria mifampiankina tanteraka ny fampandrosoana ny fotony sy ny fampandrosoam-pirenena amin'ny ankabeny. Toerana telo no ahitana ny tapakila ahafahana mijery ny lalao ionan'ny baren'i Madagasikara sy Etiopia ny sabotsy izao. Tsy hisy intsony ny fivarotana tapakila amin'ny andron'ny lalao. Fantatra ihany koa fa fanamiana maitso no isaloran'ny bare amin'io sabotsy io. Henri Florio. Mitohy hatrany ny fanazarantena ataon'ny mpilalao mandrafitra ny ekipe-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao. Nanomboka androany ary toy rapitso, tsy azony rehetra hatrena ny fanazarantena ataon'ny ekipe-pirenena ity. Miroso amin'ny fandaminana ihany koa ankilany ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Toerana telo no ivarotana ny tapakila ho an'ny andron'ny rapitso Zoma ary tsy hisy intsony ny fivarotana tapakila ho an'ny andron'ny sabotsy izao izay anatanterahana ny lalao. Toerana ivarotana ny be zany dia manoloana ny Palais des Sports ampitany Bazar du Quartier eny Tsinjombe, dia eny amin'ny kianja Maki zany no ivarotana azy. Ny andro sabotsy tsy misy fivarotana tsony. Avy hatrany dia fidirana aty amin'ny Mahamasina zany. Raha ny fanazavana hatrany, hiakanjo maitso ny ekipa-pirenena amin'ny andron'ny sabotsy izao ity. Tsika moa fantatsika tsara fa ny sainam-pirenentsika dia maitso, fotsy, mena. Dia io sainam-pirenena io amin'ny maha-ekipa nasionaly antsika no ezahantsika ho aseho amin'izao tontolo izao dia za manentana antsika sady manaova maitso, manaova mena, manaova fotsy ihany koa fa zay mitaratry ny fiandrianam-pirenentsika, taratry ny fahaisakina zay hosehotsika. Ny bary antsika amin'ny fotoana io dia zay nitapaka dia hianjaika amin'ny akanjo maitso izy. Manao antsova amin'ny rehetra ihany koa araka izany eo anivon'ny federasaona malagasy ny baolina kitra ny amin'ny anajana ireo torombaloka rehetra apetraka. Vavahady misy safito no ivohy amin'ny andron'ny sabotsy io ary sokatra amin'ny enora maraina. Hisy ihany koa ny fivarotana sakafo eny an-toerana raha ny fanazavana trany. Eo amin'ny lafin'ny fitandronan'ny filaminana indray kosa, mpitandro filaminana manodidina ny 500 eo no ahetsika mandritra ity fotoana ity. Mahakasika alanjaza kosa indray tsy miantso fitoriana mipetraka eny anivon'ny zandarmeriam-pirenena Etsifiadanana raha toka mahita antso amin'ireny tambazotra serasera ireny fa avy hatrany izy ireo dia mandray andraikitra manao fanadadiana raha nambaran'ny tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Henri Florian. Raha ny antotanisa voaray mahakasika ny fitarianany eo anivon'ny zandarmeriam-pirenena Etsifiadanana Foibe izay misana ny eloka be vava na ny section de recherche criminelle mitotaly hatramin'ny 490 ny fitarianana voaray raha ny 490 amin'ireo mahakasika ny fisolokiana avokoa. Ny ambiny kosa mahakasika ny fakanan-keriny sy alajaza. Ankoatra ireo anefa manoloana ny tsy fahitanan-kizy sy ny alajaza izay niseho tato ato mandray andraikitra avy hatrany eo anivon'ny sampana misahana ny eloka be vava ity na tsy misy akory ary ny fitarianana tonga eo anivon'izy ireo. Ny amin'ny resaka kidinapina aloha raha ny fahitako azy tsy misy ny firongatana satria raha eto aminay tsy dia mbola misy loatra n'izay zavatra izay satria tsy maintsy raha vao misy ny hitanay amina tambajotra serasera na ny gazety dia tsy maintsy mandray andraikitra amin'ny vantana izy hay na misy na tsy misy fitoriana dia tsy maintsy mandray andraikitra izany mitady ny vaovao mahakasika an'izy io ahafahana manentsika an'ireo olona ratsy tsy hamerenana an'ireo asa ireo intsony. Zany hoe tsy miandro zany zay na fitaraina na avy amin'ny iza na avy amin'ny iza fa raha vao maretranga izy hay dia tonga dia mandray andraikitra
mandray andraikitra mivantana amin'izy ireo. Misy an'iny hitany tamin'ny tambajoraserasera moa le teny tosy dia efa manomboka mijery any izahay zany na dia tsy nahazo fitarainana mivantana ary makasika an'izy io dia efa mandefa ny resaka raha zany makasika n'ireny zavarehetra ireny izahay eto anivony eto satria fandikandalana ireny dia anatin'ny asany mikaroka ny mpanao fandikandalana rehetrarehetra. Manao ansoava amin'ny rehetra ihany koa ny ao anivon'ny zandarimierim-pirenena sy ny mpitandro filaminana ny amin'ny fanomezana loharanom-baovao raha toa ka misy tranga mampiahiahy na ihany koa olona tsy azo antoka. Mandritry lavaloha ireo mponina ao anatin'ny distrika Mananaravaratra faritra Analanjorofo ankehitriny manoloana ny tsy fandriam-pahalemana. Misy andian'olona manao fanamiana mpitandro ny filaminana mampiorora ireo mponina any amin'ny toerana fanadina. Isan'ireo kominina malaza amin'ny vokatra Jorofo sy Vanille ny distrika ny Mananaravaratra ao anatin'ny faritra Analanjorofo. Ao anatin'ity distrika ity ihany koa ankilany no anangonana ireo mpandraraha ireo vokatra ireo amin'izao tompo-tazana izao. Raha ho an'ny vokatra vanille manokana manodidina ny 5 tapitrisa ariary ny 1 kilo amin'izao fotoana izao. Mandritry lavoloha nefa ireo mponina ao anatin'ny kominina ambanivohitra ao anatin'ity distrika ny Mananara ity ankehitriny amin'ny lafiny tsy mifandriam-pahalemana ka anaovan'izy ireo antsoavo ny amin'ny tokony hijerena akaiky izany. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny distrika ny Mananaravaratra. Misy zany ny fanafihan'ny dahalo mitambasy any amin'ny komina Mahanoro de ny komina Antasibe. Efa misy moa zany ny tokantrano ray zay voarava ka very vola mitentina any amin'ny 300 millions d'ariary. Somary mampalahelo le zavatra ary ny zavatra mahagaga moa zany ireo dahalo mitambasy ireo zany manao finaminan'ny mpitandro filaminana, misy manao finaminan'ny gendaro sy miaramila zany. Magnano antsoavo ho antsika ho an'ny tompona andraikitra izay zavatra zay mba hijery akaiky hamahany olona fa mandry tsy lavoloha zany ny vahoakanay any amin'ny distrikany Mananaravaratra. Raha ny fanazavana trany mandefa taratasy fampiroroana eny anivon'ny fokotany sy ny komina ihany koa ireto tsila ireto amin'izao fotoana izao ka ny kavaka mandositra avokoa ireo vahoaka. Ny fanampina ny isan'ny mpitandro filaminana eo ihany koa ny fametrana ny poste avancé ny zandarmierim-pirenena any amin'ireo komina lavitry ny renivohitry ny distrika no vahaolona rosin'ireo mponina mahana ny olona tsy fandriam-pahalemana ny toerana izay ary izao anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny tompona andraikitra ity. Maresaka iraisam-pirenena miamaro ireo mpitsopinenana miala any Libia miezaka miazo any Europa. Betsaka amin'izy ireo ny tavaverina ao Tripoli. Fanadino amin'ny sany France 24. Mitombo ireo mpitsopinenana miala any Libia amin'izao fotoana izao. Tamin'ny tsindray mitoraka ity, miisa 120 amin'zato ireo nitsoaka ary tratra, valo amin'izy ireo ankizy. Sodaneny ankamaroany mikasany hiazo any Europa. Raha toka fanampiana avy amin'ny fikambanana no antenain'ireto farany. Mpiandry avy any Libia no nahatratra ny ankamaroany ary mamerina azy ireo any Tripoli. Tsy te hiverina any Libia reza, tena mengavy, tsy te hiverina any Libia mihitsy. Antony fitsoahana takizao ny herisetra mahazo azy ireo. Eo amasonareo zao zareo mety hiteny zavatra tsy marina fa izahay tena mafy ny mahazo anay. Hiara-ny herisetra efa ho 3 volana izao za no ohatrany eo ampikadrano. Na hisakafo ianao na tsy sakafo na velona na hofaty tsy rarahindry zareo zany. Raha nitatra ofisialy ianarivo ny Sodania voatazona ao Tripoli amin'izao fotoana izao. Zay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany sofa tsara atao.
Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. Luxor, le plaisir du confort. Nanulchanoto ni Fampalalambaovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.